Anne-Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ankoatra ny fananana ray aman-dreny ny varolavo, ny fitarian'ny namana ary ny firosoana amin'ny andrakandrana. Isan'ny mampiditra ny ankamaroan'ny ankizy sy tanora-ankehitriny ihany koa ny tsy fisinana ny tsy fananana dada ao an-tokantrano. Ny ankamaroan'ny ray na dada izay saika atahoran'ny ankizy kokoa noho ny reny. Antony tokony hijoroan'izy ireo fitaratra ho an'ny ankizy raha ny fanehoan-kevitra ireo raim-pianakaviana sasatsasany tamin'ity androany ity. Nitondram-bavaka manokana ny firenena malagasy mba ho tafavoaka ao anatin'ny fahantrana lalina misy amin'izao fotoana izao sy hiainao anatin'ny fandriam-pahalemana. Io no nivoatra sy nampiavaka ny fankalazana ny fetin'ny Aïd al-Adha ho an'ny mpinosilamy tamin'ity androany ity. Ny fety nankalazaina androany izay tafiditra ao anatin'ny fety lehibe faharoa ankalazain'ny finoana silamo maneran-tany. Mafana ny toetra rao a Frantsa amin'izao ankatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Amanarivony maro ireo mpanao fihetsiketsehana tany an-toerana izay nidina an-dalambe nampiseho ny aiain'izy ireo. Faritra maro tao Frantsa no nahitana izany. Ny andinindinindreo avy hatrany. Ankafaliana hatrany tompo kilasy tompo vavy no itsidiana ny tokantranonao amin'izao aliny alahady fa 12 ny volana Jona 2024 sy roa arivo izao fa miarabanao ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny fatrany. Ny vaovao fa mifandray amin'ny fankalazana ny fetin'ny iray no entsika nokafana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Akoatra ny fananana ray aman-dreny mivarilavo, ny fitarian'ny namana ary ny firosoana amin'ny andrakandrana isan'ny mampaditra ny ankizy ankehitriny sy ny tanora ihany koa ny tsy fisinana ny tsy fananana dada ao an-tokantrano. Ny ankamaroan'ny iray na ny dada izay saika atahorany ankizy kokoa noho ny reny antony tokony hijoroan'izy ireo ho fitaratra ho an'ireo ankizy ireo raha ny fanehoan-kevitra ireo raim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana androany. Fanadihadiana hoentin'ny Daniela Minorso. Ankoatra reny, tompony andraikitra feno amin'ny fahalavorariany ankonany ihany koa ny iray na ny dada ao an-tokantrano. Izy no lohampianakaviana sy mpamelona ny ankohonany. Mahasamihafa azy rehefa tsy manandray izany dia efa ohatran'ny singan'olona tokana. Rehefa manandray izany dia tena makatao tsara, makatao. Moa ny ray izany mahavita zavatra be dia be amin'ny fananarana, misy na dia amin'ny fatahorana zavatra, mety tsy dia atahorana kokoa noho ny ray. Fa rehefa misy ny ray izany dia ara-dalàna ny zaza dia tonga lafatra ny olona anankiray. Hoay tena goavana be mihitsy ny fananana ray. Manana andraikitra be dia be manko ny ray. Ka raha vao tsy eo izany ny ray dia bangy ireo andraikitra ireo. Famelomana, famalifaliana ny ao an-trano, medidy ngeza be miandry azy. Banga izany rehefa tsy eo ny ray. Araka izany, mety hanomevana ny ankizy roa na makany amin'ny ditra ny fahampangana na ny tsy fananana ray ao an-tokantrano. Ny ankamaroan'ny ray na dada izay saika atahorany ankizy fatratra mita amin'ireo reny raha ny hita eny anivo ny fiarahamonina. Tena tompony andraikitra voalohany aloha dia ny ray sy ny reny. Ka raha vao ohatra hoe tsy eo ny ray amin'ireo dia tsy maintsy misy lalàna anankiray hafa ao. Ny andraikitra ny tena mpanabeazana dia eo amin'ny fanotsiana aloha voalohany dia mamelona azy ara-pibelomana. Izay mitarika ny lalàna anankiray izany ianao izany fitaratra voalohany eo amin'ny lalàna rehetra. Tena mampaditra mihitsy aloha raha pahalaka azy satria ny reny hitanao fa ny reny malemilemy fa ny ray ny tena tompony andraikitra voalohany indrindra. Fa rehefa tsy andray tsy maintsy maditra aloha ny zaza. Tena zava-dehibe amin'io izany dia tsy maintsy mila eo ny ray sy ny reny ampy ny mpanabeazana ny pika izany. Maditra tsisy ray
zany maita misy ny akey zany rehefa reny tsy dia tahorany sany maita ny manangana manao teny mahery amin'ireny fa rehefa manandray izy zany matahatra mitahatra dia tsy maintsy misy na eo aloha dia mety tsy feno le zaza satria le fitondrana tsy mitovy hafa ihany le misy ray ka ny mahasamihafa misy ray sy ny reny a dia izao eto amin'le fitondrana feno aloha dia tsy haitsony fa dia ohatra mandeha amin'tsizy le ankizy rehefa ohatrakoatran'izay no ny rotorotom-piainana nangina tamin'ny akabeny raha ny teto andrenivohitra manokana ny fankalazana ny fetiny ray tamin'ity androany ity na no ny asany andavanandro ny ankamaroany ireo mpianakaviana manao asa tena raha toka tokony hianoka fety niaraka tamin'ny ankohonany. Nitondra ambavaka manokana ny firenena malagasy mba ho tafavoaka ao anatin'ny fantrana lalina misy amin'izao fotoana izao sy iaina ao anatin'ny fandriampahalemana io no nivohitra sy hanampiavaka ny fankalazana ny fetiny Eid al-Adha ho an'ireo mpino silamo tamin'ity androany ity. Ny fety nankalazana androany izay tafiditra ao anatin'ny fety lehibe faharoa ankalazan'ny mpino silamo maneran-tany. Fanadihadiana hoentin'ny Henri Florian. Fahatsiarovana ny fanehoam-ponona nataon'i Abrahama tamin'ny nanekeny hanao sorona ny zanany lahy matoa ho fankatoavana ny baikon'Andriamanitra no soatoavina ara-pinoana raikety ny Eid al-Adha izay nomariny ny mpino silamo maneran-tany ka isy nanamarika izany ihany koa ny teto Madagasikara. Fotoan-dehibe tetsy amin'ny moské 70 hektara sy manjakana nosy no nankalazana izany tamin'ity androany ity. Fety faharoan'ny mpino silamo io fety io raha ny tantara nosoloan'Andriamanitra ondry ny sorona rehefa hitany fa nakatoto tokoa ny mpaminany ka io fanaovana sorona ondry io no marihina amin'ny fandatsahana aram-biby ankehitriny ho fanohizana ny fahatsiarovana izany fietsika izany. Nampiavaka ny fankalazana tamin'ity androany ity ny fitondrana ambavaka manokana ny firenena malagasy izay miaina ao anatin'ny fantrana lalina amin'izao fotoana izao. Ary ny androany koa dia akaiky ny fahaleovanten'ny-pirenena dia mangataka vavaka ho an'ny firenena mba ilamina mba isy ny fandriampahalemana eto sy ny ilamina ary ho afaka ny fahantratsika eto Madagasikara. Ny mampiavaka ny androandroany koa amin'ny finoana silamo dia ny fankalazana ny sorona nataony lehibe ny mpaminany rehetra dia ny Abrahama tamin'ny sorona izay nodidiny tompo ataony tamin'ny zanany rehefa tonga zany fotoana zany ary tsapan'ny tompo Andriamanitra Allah fa tena vonina tokoa ny Abrahama natanteraka zany dia nosoloany ondry naosy izany ka dia izay fankalazana lehibe izay no ankalazan'ny mpino silamo maneran-tany ary indrindrandrindra moa mifanoja amin'ny fivavaina masina amin'ny maka izay fanao isan-taona tahaka izao. Nanomboka tamin'ny fitora sasany maraina ny fotoan-dehibe nataon'ireo mpino silamo tetsy amin'ny moské 70 hektara tamin'ity androany ity ho fankalazana ho sy ho fanamariana ary ho fahatsiarovana ny Eid al-Adha ity. Fa izay lafim-baovao izay hatrany misy tamin'ireo mpino silamo tao Majanga no nanao ny fotoam-pivavahany ny Eid al-Adha teny amin'ny bord de la mer ny maraina teo fa ny Eid al-Adha izay fety lehibe faharoa ho an'ireo mpino silamo no fahatsiarovana ny sorona nataon'ny mpaminany Ibrahima tamin'ny zanany. Anja Robela Koro Majanga no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny maraina ny Alahady 20 ny volana Jona no nanatanterahany ireo mpino silamo avy ao amin'ny FSM na ny fikambanan'ny silamo malagasy eto Madagasikara ny fotoam-pivavahany ny Eid al-Adha ho fahatsiarovana ny sorona nataon'ny mpaminany Ibrahima tamin'ny zanany. Androany dia andro lehibe manandanja nataony ilay mpahary zao tontolo zao ho andro fety ho an'ny ireo mpino an'ilay mpahary zao tontolo zao tokana tsy manam-paharoa. Mifamatotra amin'ny tantaram-piainany mpaminany lehibe Abraham na Ibrahima alayhi salam tamin'ny fikasany hanatanteraka ny didin'ilay nahary hanao sorona ny zanan'ilay matoa Ismaila alayhi salam ary izany dia mitohy ho an'ireo rehetra nanaraka izany finoana mifototra amin'ny finoana ny mahatokana ilay mpahariny zao tontolo zao izany na ny religion monothéisme
izay lohalarana amin'izany ny finoana islamo mahatonga ny mpanaraka ny finoana islamo mankalaza ity andro androany ity atao hoe Eid al-Adha, zany hoe ny fety ny sorona, izay mifandraika ihany koa amin'ny hetsika ara-panompoana ao anatiny fivahiniana masina na ny hajj izay atao any Makka na any La Mecca. Androany tokoa mantsy ireo mpanatanteraka fivahiniana masina na ireo hujjaj any La Mecca no manatanteraka ny fitorahana eny amin'ny faritra antsoina hoe Jamarat sy mamono biby zany hoe manao sorona biby zany ary koa manapaka volo ny lehilahy ary koa manatanteraka ny antsoina hoe tawaful ifada. Ho an'ny ireo zay tsy nakany La Mecca kosa dia manatanteraka ny Eid al-Adha, zany hoe ny fetin'ny sorona, ka rehefa avy manao ny fotoam-pivavahana maraina dia miroso amin'ny fanaovana sorona ireo biby mpandinika manana tongotra efatra izay mijanona osy na koa ondry araka ny voafaritry ny lalàna. Isaky ny fafolo ny volana Zulahad ao anatin'ny fanisana andro ara-pinoana islam no anatanterana ny Eid al-Adha ka aorian'ny famonoana ny biby ny mpino silamo isam-batan'olona na isam-pianakaviana dia zarain'izy ireo ho an'ny mpiarabelona ny nofokena ho mariky ny fahatsiarovana ny sorona izay nataon'ny mpaminany. Lafim-baovao hafa kosa indray tsisy ny demokrasia raha tsy misy ny fandrosoana hoy ny eo anivon'ny international démocrate centriste na ny IDC CDI nandritra ny conférence internationale andiany fahatelo no tanterahina atao Paris. Azo atao tsara ny mametraka ny demokrasia aty Afrika rehefa olona manam-piniavana sy manana foto-kevitra no mitondra ny firenena hoy ny filoha lefitry ny IDC CDI aty Afrika azo Narvelo ka eto Andriatsilavo no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Tsy hisy ny demokrasia aty Afrika raha tsy misy ny fandrosoana hoy ny iraka manokany filoha Frantsay aty Afrika raha nanatrika ny fihaonana iraisam-pirenena no tanterahany international démocrate centriste na ny IDC CDI tao Paris. Ilainy Afrika ny demokrasia sy ny fitantanana mangarahara hoy kosa ny prime ministre avy ao Cap Vert nandritra io fihaonana io hatrany. Isan'ny vohitra nandritra izay ihany koa ny hoe zava-dehibe ny fanesorana ny firenentsika tao anaty fahantrana ahafahana manorina demokrasia maharitra. Samy resy lahatra ny rehetra fa rehefa tsy misy demokrasia dia tsy misy ny filaminana sy ny fitoniana. Sarotra vokatr'izay nisy ny fampandrosoana maharitra amin'ny firenena iray. Isan'ny antoka ahafahana mametraka ny tena demokrasia ny fametrahana sy ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra, ny fisian'ny fifidianana madio sy marina, ny fananana rafi-pitsarana mahaleo tena. Io fahaleovan-tena ny fitsarana io no hitarafana ny mahatany tandalana sy demokratika ny firenena iray. Azo atao tsara ny mametraka izany aty Afrika rehefa olona manam-piniavana sy manana foto-kevitra no mitondra firenena hoy ny filoha lefitry ny IDC CDI aty Afrika Adzo Andriananarivelo. Efa natorin'ireo mpitondra ao Sao Tomé et Principe, Cap Vert, Côte d'Ivoire izay samy mpikambana amin'ny IDC CDI ny lalana makany raha ny fanazavany. Ny fametrahana ny tany-tandalana sy ny mangarahara mandritra ny fifidianana ratsy-ivina no nitondrany ny filohany antoko malagasy miara-miainga ny famelabelara-keviny amin'ny maha-filoha lefitry ny IDC CDI azy aty Afrika. Tsy aivina hatrany fikambanana antoko politika manerany tany niforona tamin'ny taona 1996 ny IDC CDI na ny international démocrate centriste ary ahitana antoko politika misy 700 firenena misy 320 no mpikambana ao aminy. Isan'ny mpikambana anatin'izany ny antoko malagasy miara-miainga izay isan'ny nandray anjara tamin'io fivoriana mikasika ny demokrasia tao Frantsa io. Nanotrona azy tamin'izany ihany koa ny mpandrindra ny antoko MMM ao Eropa. Vaovao mahakasika ny fifidianana eto amin'ny firenena kosa indray ny tsy fanovana ny lalàna sy ireo rafitra mikarakara ny fifidianana no isan'ny alesoka mampahazavana hatrany ny osika sy ny alabato nanomboka eto amin'ny fifidianana filoham-pirenena hatramin'ny fifidianana solombavambahoaka teo hoy ny filohan'ny antoko Anjomara Rivobaovao na ny antoko ARB ny ankamaroan'ny olom-pirenena izay efa tsy matoky intsony ny voka-pifidianana
avoka izay avoka mpifidianana vonjomaiky avoka nisy eo anivony nisy CNI sy nisy avoka mpifidianana ofisialy o avoka nisy HCC raha nisy fanazavana antony efa fantatra fa mitanila ireo rafitra ireo fanadiadiana hoentiny nisy Gaëtan Andresilavo. Itoy ny fifidianana fenosoka sy feno alabato mandritra ny fifidianana manaraka eo raha mbola io lalàna mifeny fifidianana io sy ireo rafitra mikarakara ny fifidianana toy ny sinisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana trany no isana ny fikirakirana ny raharaham-pifidianana eto amintsika ho ny filohana antoko Anjomara sy Rivo Vaovao na ny antoko ARB Raobelina Andry raha naneho ny heviny. Ireo rafitra mikarakara ny fifidianana ireo izay narahana hita ny tsy fahombiazany hita taratra izany nandritra ny fifidianana filoham-pirenena teo raha ny fanehoan-kevitra trany. Amin'ny maha-antoko politika ny Anjomara sy Rivo Vaovao dia mahantany tena mahita ny toetra raha-pirenena misy eto amintsika. Lasa nakaiza raha fahamarinana. Lasa nakaiza raha fahamarinana. Ireo solombavambahoaka lan'ireo ve lany amin'ny fahamarinana. Fantanina no apetraka amin'ny tsika voaka malagasy. Fa raha mandeha amin'ny fahamarinana tsotra ohatr'izao zany ve dia sarotra nahitana fandresena fa tsy maintsy misy amin'ny fomba fitenin'ny tanora mikimaky ary ireo hitantsika ireo fa mbola tsy nisy fifidianana fenosoka ohatran'ity iainantsika ity. Asa angambany nofinofy angamba dia mety hita olona zato angambany mety higadra noho ny fangalaram-bato. Zay vao hijanona ve ny fangalaram-bato eto amin'ny firenena. Zay vao misy zavatra iova ve eto. Fa io système électoral io foana zany voaporofitsika izy zao. Fa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka dia hitantsika zao tsara mihitsiny fa io amin'ny fenosoka tsy mety ilay fifidianana. Dia rariny sitsiny zany tsy nandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary io voaporofitsika io izy zao. Jeivana isan'ny fitakinana nataony vondron'ireo kandida misarika amin'ny folo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny 9 Novambra 2020 lasa teo ny fitakinany fanovana sy ny fanavozana ireo rafitra mikarakara ny fifidianana eto amintsika toy ny sinisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana antony tsy nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo iny. Lafim-baovao hafa kosa indray tsisy firenena androso izany raha mbola tsy zarizary toy ny zava-misy ankehitriny nisy eto amin'ny firenena raha tsy resaka fa tsy nisy sehatra nisy angovo izany tsisy ihany koa fa ny mpandrarava iny ho tonga ampiasa vola eto amintsika raha tsy voavaha ny olona nisy orinasa driramaha raha ny fanehoan-kevitra ireo mpamakafaka fiarahamonina androany. Fanadihadiana hoentiny Henri Florian. Tsy mbola voavaha ny fanjakana mandrak'androany ny olona ny famatsina herinaratra eto Madagasikara. Ny fahatapanjiro izay isan'ny lafinjavatra mampikaikaiky ny mponina mandeha ranonosy amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fahatapanjiro matetika io, potika avokoa ny fiariana ny sambatan'olona ary tsy mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny asa izay miankina amin'izany herinaratra izany. Tsy misy firenena iray androso ho hida mamaly eo raha ny herinaratra ao aminy no tsy zarizary. Tsy misy firenena mandroso raha vao tsy maly eo tena izy amin'ny angovo. Na tsika io nantanako mihetsiketsika ity tsy afaka mihetsika raha tsisy angovo. Noho izany ninninona ataontsika teo Madagasikara eto faleovatena amin'ny angovo, fizakantena amin'ny angovo, famokarana angovo avy atao anatiny no afatsika mivoatra, afatsika mamorona arena avy atao anatiny, afatsika mamorona asa fa tsy mpangatakasa ny tanora malagasy. Zany rehetrarehetra zany mila dininy angovo aloha vao fandrosoana. Raha ny angovotsika ve afarana avy any an-tafo foana dia inona no mpandroso atsika eto? Tsy mandroso antsika satria miakin-doha. Zay le fiakinan-doha zay zany loza amina tambo satria tsy misy mihitsy zao tena mba ahoana moa zany ny arovan'ny tanora malagasy ity nosy ity. Nefa tsisy fatany mihitsy hoe aiza daholo ny arena misy eto dia ahoana ny fomba hamandehanandreo arenandreo ho arena avy atao anatiny ihany. Ahoana no ahafahantsika manana ny teknôlôjia rehetrarehetra, ahoana no ampiasana an'io lycée teknika sy université polytechnique io sy ny fianarana rehetra eto Madagasikara mba ahafahana mamolavola teknika, mamolavola mamorona teknika ahafahantsika mivoatra avy atao anatiny, miteraka arena avy atao anatiny. Nanamafisiny ity mpandinika fiarahamonina ity hatrany fa amin'ny mahanosany Madagasikara azo atao tsara ny mitrandraka ireo arena anaty ranomasina fa na orinasa iray izay ahafahana mamokatra sardinina aza tsy misy eto amintsika ary vato misakana tsy ahafahany mpandraharaha mamorona asa matetika ihany koa ny tsy fahatombanany ity herinaratra ity. Fa ny malagasy dia amin'izao fotoana izao efa zatra mpandray vonina, efa zatra mpanjifa
ny avy any ivelany fotsiny. Tsika ireo zao tsy misy gaga mihitsy hoe raha mihinana sardine dia mba velom-panontaniana hoe ohatray ranomasina be ty ve zay anjarantsika eto Madagasikara ve dia fantatsika moa fa 1,200,000 km² ny ranomasina tokony hoantsika eto Madagasikara zay anjarantsika nefa ny sardine fanaovana sardine ray raha tsisy eto Madagasikara orinasa nefitsika fa mandeha ho azy zany manafatra fantsika manafatra bilao bisikileta tegenantsika io tsisy zavatra vita eto Madagasikara na ray azy tsy misy mihitsy angady iasany tatsa tsisy vita eto Madagasikara na ray azy fa resorina automobile ny anaovana azy tsisy efa nefa zany efa zavatra fa iainantsika Madagasikara hoe ny malagasy am'izao dia efa hoe mpanjifa zay fotsiny dia Madagasikara zany amin'ny zalampitondra reo dia hoe aloha tazominao mpanjifa foana reo malagasy reo hoe arakaraka mampitombo isan'ireo no mampitombo ny olona mividy zay ihany fa tsisy mieritreritra mihitsy hoe amorona orinasa avy atao anatiny madindinika afana miteraka arena avy atao anatiny ary ahoana no afana mamadika an'ireo projet rehetrarehetra vitan'ny mpianatra polytech sy ny lycée technique reo afana mamorona angovo avy eto Madagasikara atsika itsaivana fa nisehitry ny angovo irery ihany no nahazo ny fampiakakana ny teti-bolany ho an'ireo ministera isan-tokony araka ny tapaka nandritra ny fandaniana ny volavolan-dalàna ny feny teti-bolam-panjakana na simpanitsina ny herinandro teo iny teo anivony Antenimera Rotonta na eo aza izany rehetra izany tsy mbola ahitambokany amin'ny famanany olona ny herinaratra io ka anaovany vahoaka malagasy antsoavo mba hamahana ity olona ny fahatapahany herinaratra lava ity. Dia izay lafim-baovao izay tompoko kilasy tompoko vavy no entsika miseto kely ato anatin' ireto dokam-barotra ireto aoriana izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ndawary. Week-end cadeau Dadatique. Pour faire plaisir à papa, du 15 au 16 juin, achète un First Premium et gagne un Netweek 3000 incluant 550 méga cadeaux. Le tout à seulement 10 milliards. Partage de bons moments avec papa. Tape vite le dièse 322 étoile 91 dièse. C'est la fête avec Canal+. Découvrez plein de nouveautés sur la chaîne Novegas chaque samedi et dimanche. Ne ratez pas vos films préférés et les dessins animés comme Garfield, spécialement traduits en malagasy pour vos enfants. Alors, qu'attendez-vous? Du 30 mai au 7 juillet, l'abonnement Canal+ avec la formule Access pendant un mois est à seulement 50 milliards. En plus, l'installation est offerte. Gaufrette nature, un cappuccino extra. Smack, smack, smack-a-tino, smack-a-nena, amlewile. Tena fakir, matadugie. Gaufrette smack à faquet, ça mistille du fromage. Tena malifade, facani carette catzal. Gaufrette smack à faquet, ça mistille du fromage. Tena malifade, Smack, la gaufrette à fatsir, sajfon inanas. Sokobis, gas katsar. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mamerina ny araba tompoko kilasy tompoko vavy anoizy antsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao ho paikady vaovao no entin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetika sa mionjo manoloana ny ady amin'ny fiksa ny dongo pasika misy araka izany ny fambolena ny laloasy amin'ireo toerana ahitana izany toy ny ao Belalanda ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa fanajajina. Dongo pasika mahery ny 720 hektara no nametrahana ilay paikady fitazomana ny fikisany fasika na fixation des dunes ato amin'ny commune na Belalanda tamin'ny alalan'ny tetikasa mionjo. Tratra ny tanjona nandritra ny 2 taona nanombohan'ny fanatanterahana ny tetikasa. Tamin'ny taonatiny tetikasa
majonjo moa zany dia nanomboka ny 7 novambra 2024 nandritran'izay roa taona latsaka kely izay niasana dia efa hita ny vokatra izany hoe nanomboka nanamboly laloasy moa zany nanomboka nametraka ihany koa ireo fitanjana ny fikisana izany ny fasina sy ny palissade tao anatiny dia efa hita ihany ny sy fikisana mafy moa zany ny rivotra sy ireo dongo-pasika izany hoe ao anatin'ny fanatanterahana ty asa ty dia miara-miasa tanteraka amponina izay mipetraka ety atoerana ny fondation Tanimeva. Vaindohan-draharaha ny fanjakana malagasy ny ady amin'ny fiovavany toetrandro raha ny fanazavany ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lavainjafy ka isan'izany izao tetikasa fitazomana ny dongo-pasika izao sy ny fanomezana asa ireo vondron'olona eny fotony manatanteraka izany. Isika eto ianareo no tena miasa no tena miady amin'izany fiangazana ny tany zao satria ny asa izao atao zao dia iasa fitazomana ny dongo-pasika. Ty tetikasa ity dia isorana manokana koa ny banky iraisam-pirenena satria tena manampy antsika amin'ny fiadirana ny fiovaovan'ny toetrandro ary mino aho hoe manampy antsika koa satria manana asa itsika. Fatitra telo no anatanterahana izao tetikasa fitazomana ny fikisany dongo-pasika izao izay tanterahiny tetikasa mionjo dia ny faritra Atsimo andrefana, Anosy sy Androy ka dongo-pasika manodidina ny 790 hektara no voakasika izany. Taorin'ny fanentanana sy ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny gasika ny sady mifiha ny fidiovana sy ny fahadiovana ao anivon'ny commune urbaine Mahajanga ny roso tamin'ny fanasaziana ireo izay minisy manjika izany indrindra ireo izay manao maloto eny amin'ny bord de la mer ireo tompon'andraikitra any antoerana. Anja Robert Kolo Mahajanga no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Entitra ny avy ao anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny amin'ny fampiarana ny sata mife ny fidiovana sy ny fahadiovana ka taorian'ny etsika fanentanana sy ny fidinana ifotony izay natao nandritra ny fotoana maro isaky ny vakiparitra teny anivon'ny fokotany 4 mandrafitra ny commune Ambonivohitra Mahajanga dia ny roso amin'ny fampiarana ny sazy ka tetỳ amin'ny bord de la mer no nanomboan'ny tompon'andraikitra izany. Eto izahay dia miteny sy manentana atsika fa feno ny fepetra izay afana miroso amin'ny fanasazina atsika izay mbola minia manao izao fandikan-dalàna izay mbola mamanimany aty amin'ny bord izay ihany koa eo anivon'ilay sakafo tsy misarona satria efa impetraka izay teo anivon'ny commune nanao ny fidinana ifotony mba fanentanana nefa tsy nisy nanatanteraka dia ny roso amin'izay izahay eo amin'ny fanasazina ka zay rehetra mbola tsatra manao izao fandikan-dalàna izao dia mandoa 3 alina ariary izay mbola tsatra mamanimany eny amin'ny akalamandrana indrindrandrindra ety amin'ny bord. Ny tandrona dia tsy hoe fangalana vola akory fa atsika izay mitsangatsangana ty dia tsy tokony iaina amin'ny rivotra maloto. Ny tabataba amin'ny alina na ny tapage nocturne eo ihany koa ny fandikan-dalàna amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana ny fivarotana sakafo masaka tsy ao anatina vitrine sy ny maro samihafa tsy voatanisa no feheziny sata mife ny chacume ka efa nisy sahady ny vokatra azo tamin'ity andro voalohany nanaovana ny fidinana ifotony ity. Zay fampiarana ny sata mife ny fahadiovana sy ny fidiovana izay indrindra raha natao ny fanaramaso sy ny contrôle tety amin'ny faritra Amboro dia toy izao ny vokatra hazo ho an'ireo mpivarotra zay tsy nanarina ny sakafo izany hoe sakafo tsy misy vitrine sakafo masaka dia nahatratra 7 no tratra ary no saziana avy hatrany izy ireo ho an'ireo zay ny pipi eny amin'ny sisim-boro satria tsapatsika fa sady maim-pitay ny mainty pipi eny amin'ny sisiny eny ka zay rehetra tratra teny dia natratra 5 izy ary tonga dia ndraisina avy hatrany ny sazy zay nahazo azy dia araka ny voalaza teo 3 alina ariary ireo moa zany
dia tsy fanaran-dalàna matetipitranga no tratrareo tamin'ity anio ty fa mbola itoy ihany zay asa zay eto tamin'ny tanànany Mahajanga. Araka ny voalaza teo ny tandrony dia mba hoe tanàna madio sy tanàna mahasalama ary mahateo ity tanàna mamitsika ity ka dia mamerina zay amin'ny fanentanana ho an'ny tsirairay. Nolazainay fa tsy ny fanasaziana no inona mba hatogatsainantsika kosa mba hanaja an'izany fahadiovana izany mba ho tena tanàna madio marina tokoa ity Mahajanga mamitsika ity. Tokony ho samy sarotiny amin'ny fahadiovan'ny tanàna ny tsirairay ka ho sahy iteny raha mahita ireo olona minihy manao maloto ankalamanjana indrindra fa ny ety amin'ny bord de la mer izay toerana natao hitsangatsangana ny besin'ny maro. Lafim-baovao hafa kosa indray ilaina ny fahaizana miaro tena na ny self défense amin'izao fotoana ny tsy mandry fahalemana ny fiarahamonina izao. Maro ny olona liana amin'izany raha ny fanadihadiana natao ary miandamiambavy ireo hampiofana fanadihadiana hoentin'ny Gaëtan Andriatsilafo. Raha une fois andeha ohatran'izay dia izy tokony kinga tonga dia miditra very quoi 1 2 toanana eo zany hoe j'insiste hiditra any aminy 3 liana avokoa ny mpiofana teto manaraka ity fiofanana momba ny fiarovatena na ny self défense natolotra ity. Ilainy zany fahaizana miaro tena izany indrindra amin'izao ankehitriny tsy mampandry fahalemana ny fiarahamonina izao. Ny ampiarana ny zavatra ohatran'izao moa zany dia raha antsika malala moa zany resaka insécurité dia zay nga manontena hoe zava-dehibe mila miomana foana dia mila manana bagage kely fotsiny hoentina hiatrehany amin'ny fiainana satria efa rahantsika malala hoe sarotsarotra ny resaka insécurité amin'izao eto amin'ny tany sy ny fireneny. Ny zahay moa zany tsy manao compétition ary tsy ara natao anaovana compétition ihany koa ilay izy fa efa miezaka ihany zay mamolavola concept vaovao ahafahan'ny ankizy milalao anatin'ireny fa hatreto aloha zany resaka hoe art martial Bruce Lee dia purement self défense. Ny fomba fiady sy ny fomba fisainana nananan'ny Bruce Lee no nampitaina ho an'ireto mpiofana ireto. Io fomba fiady io izay manana ny mampiavaka azy raha mitaha amin'ireo art martiaux hafa. Rehefa miresaka hoe Jun Fan Kung Fu dia ilay art martial proprement dit art martial physique ny Bruce Lee moa zany ahitantsika an'ilay resaka hoe Jun Fan Trapping, Jun Fan Boxing, Kickboxing ary Grappling. Dia zay zany no namafisina kely tamin'ity taon'ity zany hoe stage de perfectionnement ilay izy dia misy teknika somary hidirana lalindalina kokoa atsaraina dia jerena hoe misy fanavoazana tokony atao hoe amin'ilay ankizy sa tsy misy. Dia eo ihany koa ilay resaka hoe Jeet Kune Do. Rehefa miresaka Jeet Kune Do zay dia état d'esprit zay zany hoe fomba fiadin'ny Bruce Lee, méthode de combat Bruce Lee 1968 jusqu'à izy maty moa zany 1973 teo izy ny développé an'ilay izy. Dia branche Ted Wong zay za ihany no responsable an'ilay izy eto Madagasikara, za ihany représentant zareo eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia farany moa zany street defense tactics resaka purement self défense ilay izy ho an'ny zatovy ho an'ny lehibe zay ny mpampianatra any an-dafy moa zany na mialalana ihany koa dia tsy iza fa Fernando Gomez na ny mialalana izy hoe zany no mitarika an'ilay izy satria lavidavitra ihany le elanelatany dia nomeny alalana moa za ary autorisation ahafahako manao an'ilay fampiofanana eto amintsika. Asa iray isan'ny mampidi-bola ho an'ny tokantrano maro ny famolosana akoho amam-borona indrindra rehefa fetaka izao manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 3,000 ariary ny vola alohan'ny mpanjifa ary akoho 700 hatramin'ny 50 isanandro no vitan'ny mpamolo akoho iray raha ny eny ambodiny sotro manokana. Fanadihadiana. Asa iray isan'ny miroborobo sy be mpanao eny an-tsena amin'izao fotoana ny famolosana akoho sy ireo karazam-borona hafa atao sakafo. Efa misy rindran-damina apetraka ho an'ireo mpisehatra amin'izany anafaingana kokoa ny asa atao. Dia akoho zany miditseo dia atsofoka dia tapahana ny lohany dia tapahana ny lohany mitsorika eo akoho dia mitsorika dia tapahana ny lohany dia vao misy atsandrata mafana izy dia vao volosany zalahy izy avy eo. Misy mpamoly eo. Iray minitra hatrany amin'ny 10 minitra raha ela indrindra madio ny akoho, ny gana, ny gisa sy ireo karazam-borona rehetra rehefa eo ampelantanany ireto mpamolo akoho ireto. Miainga amin'ny 500 ariary hatrany amin'ny 3,000 ariary ny vola alohan'ny mpanjifa. Akoho 700
hatrany amin'ny 10 isan'andro no vitany mpamolo akoho iray raha ny eto amin'ny tsena nambotiny sotro manokana ary mihoatra izany rehefa andro fety. Zay mihitsy zany tsy ne miezaka tsy ne maka kily azy zany maka mihitsy zay dia manontany hoe vonosana ve akoho anao dia eo izy miteny hoe vonosana dia mifanaraka eo prix eo tsinona fanaovanao anazy dia miteny ohatra hoe prix zao hoe mitondra ohatra hoe gana zao izy dia ino prix hoe miadina hoe 15 000 dia izy miadatra atao 4,000 na 12,5 dia zay. Nandray misy miteny hoe tetehana dia le tetehana ndray afanjay prix an'iny ohatra zany prix an'iny zao ohatra hoe tetehana 10,000 nandray menona 5,000 ohatra zany. Misy eo amin'ny raha ohatra hoe mandeha tsara ny rano ohatra hoe mangotsaka tsara ny rano dia mety eo amin'ny 2 minutes eo any dia vita. Arakaraka nandray ohatra hoe fety zao dia mahita eo amin'ny 4 miakatra kely eo 10,000 zany hitanao ohatra hoe isaky ny fety. Ankoatra ny vola azo amin'ny famolosana tsy misy very amidy ihany koa ny rà sy ny volon'akoho ary efa misy mpanjifa manokana maka izany eo amin'izy ireo. Le rano za misy maky io rano io azonao dia rano ndray tsy akoho izay vola misy mivarotra io rano io misy maky io ndraindray hoe atao provande menanko soa azonao dia misy ramo amidiny masaka dia io volony io ndray alain'le mpandrono ahotsika io dia mivoaka olitra dia anjonona le olitra mivoaka an'io volona akoho io. Misy moa atao zesika akoho ahotrika akoho atao zesika io volony io misy maky io ma tsy mivoaka olitra aveo dia le olona ino anjonona fa mihinana be ny trondro amin'io. Misy karazany ireo mpamolo akoho eto ambotiny isotry. Ao ireo mandray izany ho asa fivelomana ary misy ireo manao izany ho vadinasa. Ho fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fiainana sy ny fianarana ho an'ireo tanora sy ankizy ka rehefa fety sy andro tsy fianarana vao midina eny an-tsena mitady vola. Izy fampianarana izy mianatra daholo izy misy manana bac ao, misy efa seconde ao, misy efa première ao, misy anala BPC ao, ohatry daholo izy ireo. Misy classe de 3e ao ohatr'izany. Io zany ataon'ny zalahy fanampiana fitaovam-pianarana zalahy io. Fa izy ohatra hoe ankizy amin'ireny fa ankizy mianatra daholo ankizy ireo. Manamaivana koa amin'izay le zao ve tsy hetsika aveo ankizy ireo zany le ray aman-dreny efa sahirana be amin'izao fiainana zao. Izy moa tsika amin'izao izy ianao ary na varoanina teva sahirana be dia zara misy le ankizy mba mihetsika mba mikarakara ray aman-dreny manosika fotsiny koa mba atao hoe zany fa tsy maninona io. Raha ny eto ambotiny sotro manokana manodidina ny 10 ireo mpisehatra amin'ny famolosana akoho amam-borona miaina sy mivelona amin'ny asa io. Ankoatra ireo ankizy sy tanora manampy rehefa andro tsy fianarana sy fety. Miandamy ambavy ny asa eto ka ireo vehivavy amin'ny ankapobeny no miandry eny amin'ny mpivarotra akoho manontany ilay mpividy na ho volosana na tsy ilay akoho no vidiny. Voalohany no ho tanterana eto Madagasikara ny antsoina hoe lamesa antsehatra iarahana amin'ny fiangonana anglikana izay hitoriana bebe kokoa ny filazantsara. Ny lamesa antsehatra izay ho tanterana ny 1 Jona ho avy izao ary tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny mpanentana eo anivon'ny fiangonana anglikana Trinité Masina avaratra Anjoma fanampanazavana. Raha mandikita hoe misy messa ny firono mozara ohatra dia ao anatiny ao zany misy ny tompo mamindafo aminay, misy ny gloria voninahitra zany dia misy ny masina mandritra le zavatra ampiasaintsika any amin'ny liturgie FFKM ireny dia amin'ireny taloha zany ireny anamboaran'ny mozara ny bekebisy manao riaidina ohatra zany feokira sy misy mihira zany. Ohatran'izay le izy io fa amintsika malagasy efa atao amin'ny communion masina faniraisana fanasany tombo amin'ny fiangonana mihitsy no atao antsehatra zany araka ny apiko kely fotsiny le izy teo hoe fanazavana hoe mozara ny fanamorona zany tamin'izany fotoana ny azy moa tamin'ny gadona klasika fa ny antsika ty amin'ny gadona malagasy dia izay no antony hoe maninona izy natao ariva inona ny tanjona ho fideranan'Andriamanitra le izy ary fitoriana ny filazantsara ihany koa.
banky tokana kosa ny vaovao fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miamafy atrandrika ny toetrara ao France amin'izao fa agatoko ny fifidianana solomavambahoaka izao fa amanarivony maro ireo fa ponina tany antoerana izay nanao fihetsiketsehana sy nidina teny Andalaby nampiseho fa ny aiainy izy ireo fa ary faritra maro tao France no fanahitana izany. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonana tolotra taminao tamin'ity alina ity sy ankasitrahana fiainanao tany atokatrano tany sy nanaraka izany hatramin'ny farany felo matompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.